mbola sy tongo vavy tavaraksika ao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao alarobia 20 janoary 13 sy 14 izao manantitra ny arabam-bampirarinjo ho antsika mianakavy manaraka ny fandarana na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan-dramasina dia nanterana ny arabam-bampirarinjo tsy misy anavahana arabany manjakamiadana no anaovantsika azy tsy misy ny hoe sokady zao na sokady zao fa dia miaraka ao voafoko ao daholo dany eto an-toerana na ny any andafin'ny rika any zany. Isorana ihany koa ireo teknisianina marobe izay miara-mifanimbona amin'ny fanatotsana ny fandarantsika ankoatrany hoe Radio Mada na rahanao ny fandarana eo ihany koa ny MBS Radio ny fahitalavitra MBS ny Facebook sy ny YouTube zany dia amin'izay resak'izay moa indraindray misy mikatsokatso eny ananiny eny miraikidraikitra miramina tsy haintsony izay ilazana azy dia miasa mafy ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika isorana manokana izy ireo. Ny fandehan'ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada amin'ny ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra famakafakana fandaniana ny lohahevitra izay notsongaina tao anatin'ny maro arakaraky ny fisehony eo ihany koa ny fampatsiahivana maro samihafa. Ny mpisehatra dia efa misy zao ny tonga eto Andriamatoa Motarson alleluia rehefa larobia dia izy no anisan'ny misehatra eto eo ihany koa namana faniry Razafy Manatany efa tonga ihany koa izy mbola manomanomana ao ambadimbadika ao dia hitantsika miandalana eo ihany ny fandehan'ny fandarana fa tonga dia vavany aloha zany zao aloha amin'ny zao fanombohana izao ny toetrandro aloha zany raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina mbola tsy azo lazaina hoe misavana dia efa misavasava ihany ara ny lanitra tamin'ny maraindraina teo dia mbola mivadibadika eo le izy ataona moa fa dia ao anatin'ny fotoanan'ny cyclone isika amin'izao fotoana zao tsy maintsy miatrika na inona fisehoan-javatra ny remim-pianakaviana sahirana ny tokantrano satria maninona manasa lamba tsy mety maina le lamba fa dia lasa masiso mitobo be ao fotsiny tsy hita hoe atao ahoana izy ity atao ahoana fa dia nefa tsy maintsy sasana tsy misy henandro fa dia tsy maintsy atrehana fiainana isan'andro zany. Ankoatran'ny izay tonga dia ety am-panombohana aloha dia resaka kely tsika ny endriky ny tsy fahombiaza mpitantanana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Matetika ny voaresaka dia ny hoe any amin'ny lafin'ny toe-karena, any amin'ny sosialy, any amin'ny fiainana andavanandro, any ny voateniteny matetika, ny amin'ny filazana, ny amin'ny hoe tsy fahombiazan'ny fitantanana ka miteraka fahavoazana any amin'ny isa-tokantrano. Eo ihany koa ny amin'ny resaka hoe ny arena-kibon'ny tany tsy voafehy gabraraka sy ny sisa be dia be zany zay no ataontsika hoe baromètre hijerena ny hoe fahombiazana na tsy fahombiazana aloha zany no misy hatreto ary vao manomboka ny taona dia miseho lany izay endry tsy fahombiazana zay. Aikoa ve ty tsy fahombiaza mpitantanana eto amin'ny fireneny ity dia hita sy mibaribary any amin'ny tontolon'ny kanto. Tsy mba voaresaka zany raha misy ny krizy teto amin'ny firenena tompoko hatramizay dia ataontsika hoe hatrany amin'ny miverena ny fahaleovantena hatrany amin'ny président Philbert Tsiranana dia nandeha ny fotoana tsy dia nisy eny loatra ny amin'ny hoe krizy tabataba mizara ny artista mizara ny mpanakanto. Ny artista aloha mahafoka be satria tsika raha vao miteny hoe artista dia ohatran'ny mpihira ny ao an-dohantsika fa ny mpihira zany dia apahany ao anatiny antsoina hoe artista fa artista ihany koa mpanao sodoko ny mpamorona tantara indray mbola mizara be dia be ny tantara radiofonika mandeha amin'itony eny aman-jery tony any amin'ny radio sy ny sisa ny tantara soratra ny sompo-tantara be dia be resaka video reny efa mivoatra ny teknôlôjia dia ao anatiny daholo reny rehetrarehetra sanganasa isan-karazany. Dia misy ny hoe AOMDA zany ofisy malagasy du droit d'auteur le hoe zon'ny mpamorona sy ny sisa be dia be ho any vanim-potoana nandeha teto be dia be ny ministra ny fandimby izay pia an'izany tontolon'ny kanto zany ny fandimby teto amin'ny firenena tsy hanonona anarana eto zay fa be dia be
anomboka hatrany amin'ny fiverenany fahaleovantena. Fa mandeha moa zany fitenenana amin'izao fitondrana izao ny amin'ny hoe zay zavatra tsy natao nandritra ny 80 taona zay tsisy nanao tamin'ny 80 taona nataonay de io izy io. Tsy mbola nisy zany hoe artista mifanenjana zany, tsy mbola nisy loatra zany hoe aty amin'ny tontolon'ny artista manakina tsy manaiky atao manatsikera ny zavatra ataony eo anivon'ny ministera pia. Tsy de mbola faheno zany, misy ihany ny atao hoe fifandona-kevitra, zany tsy maintsy misy zany amin'ny maha-olombelona, amin'ny maha hoe fiainam-piarahamonina. Misy ny fifandona-kevitra mety mahery vaika. Misy ohatra teo amin'ny artista sy ny mpitondra fanjakana tamin'ny régime tany aloha, tany amin'ny vanim-potoana ny Philbert Tsirana na Didier Ratsiraka, tsy de resantsika loatra ny resaka tetezamita, fa efa nisy tetezamita maromaro ihany koa teto. Tany amin'ny Didier Ratsiraka président daholo zany, Zafy Albert régime président Marc Ravalomanana, régime président Hery Rajaonarimampianina ny dimbiasan'ity fitondrana tarihany Andry Rajoelina ity. Fa mbola tsy naheno anao hoe artista nidina an-dalambe mitondra sora-baventy teny Mahamasina hiditra ao amin'ny Palais des Sports. Fa matoa tonga amin'izany le izy dia misy antony eo. Anisan'ny antony lehibe zany satria eo koa moa zany le hoe fifikirana hoe zao ny lalàna, zao ny lalàna, nareo tsy manara-dalàna, iza ny manara-dalàna, iza ny tsy manara-dalàna, miodikodina ao anatin'izay le izy de misy hoe fanamarinana ny foto-kevitra izay ijoroana izany. Misy ny artista tsy manaiky ny atao hoe fidirana lalina be zany ataon'ny ministera pia misahana ny serasera resaka kolotsaina, dia misy indray ny artista ireo zokonjoko moa zany, ny atao hoe zokonjoko moa zany eo ny resaka taona, fa eo ny atao hoe fahelana amin'ny eo amin'ny tontolon'ny kanto. Reo zany ny akamaroany de miteny tena tsy mety mihitsy any izao ataony mpitondra fanjakana zao, izao ataony ministera pia izao. Misy indray ny artista ataontsika hoe mbola zandrinjandriny, mbola tateo aoriana mandeha zany de hoe ity no manaraka n'izay ataony ny ministera. Dikan'izany de tsotra fotsiny. Maninona zany rehetrarehetra zany no mitranga. Raha raisitsika ohatra ny aty amin'ny resaka lalàna, satria io mantsy tenenina foana hoe zao ny lalàna tsy arahana, zao sinsisa. Ny lalàna voalohany eto amin'ny firenena de lalam-panorenana mihitsy ny tsy voahaja. Noho izany tsy mahagaga raha mipotra izao zavatra rehetrarehetra izao. Zay aloha ny fototra lehibe raha ny fandehany eto Madagasikara. Ny lalam-panorenana zay loloavina tapony loha, na dia nanaovana référendum tamin'ny alalan'ny karapoky-tany aza, de nikeny ny malagasy. Io no tsy voahaja. Be dia be ny zavatra tsy voahaja ao. Ny amin'ny ohatra fotsiny zao hoe resaka gouverneur, tsisy an'izany ao. Ohatra fotsiny izao ny amin'ny fitsabahana amin'ny andraikitra, any amin'ny resaka tontolon'ny androm-panjakana, raharahan'ny député ary misy mitsabaka, sinsisa, baiko midina, zany ny zavatra hita daholo zany. De miverimberina foana io hoe fanitsahana ny lalam-panorenana io. Le izy tsy hoe tsy fanajana, misy ohatran'ny mahasamihafa asy mantsy zay le hoe tsy fanajana sy ny hoe fanitsahana. Raha tena hoe mandinika teny malagasy dia misy mahasamihafa azy ihany zany. Kanefa koa misy itovizany. Na tsy fanajana io, na fanitsahana io, le fanitsahana masy tena endrika mihitsy hoe tongotra manitsaka. Raha vao miresaka hoe manitsaka de tongotra zay le fitaovana entina hanitsahana, fa sarisary zany. Endrika anehoana n'ilay zava-misy zany. Fanitsahana ny lalam-panorenana. Zany no zavatra verimberina, tenenina etsero. Ray zay. Faharoa, eo amin'le hoe fitsabahana amin'ny tsy tokony hitsabahana na hoe milasa lavitra loatra amin'ny resaka hoe fahefana eo am-pelantany, nefa nisy fanazavana lavabe natao teto momba ny resaka hoe fanapara-pahefana, fitsabahana amin'ny zavatra tsy tokony tsabahana, fidirana amin'ny zavatra tsy tokony ho idirana.
zay le miverimberina foana sy anehon'ny olona hevitra de inona fa de mitranga le izy aty amin'ny tontolon'ny kolotsaina tontolon'ny artista satria rehefa manana fahefana zany rehefa hoe eo amin'ny toerana de satria ihany ko mandeha ny kajy politika isan-karazany tira teo 2023 taona ny fifidianana de mandeha ny kajikajy isan-karazany mety tsy any am'izay nieritreretina nefa no mitranga am'izao fotoana zao satria ny artista tompoko tsy azo atao ohatran'ny kofe taritan'ny fanjaitra hoe ty ny tiako atao de manaraka ny artista tandremo tsara ny artista dia manana ny maizy azy akoatra ny tontolon'ny fanatanjahantena de efa nytenenina teto ny artista no anisan'ny mampisandratra sy manasongadina ny maizy azy ny firenena anankiray anisan'izany Madagasikara be de be ny artista ary be de be ny artista izay mitondra ny malagasy miparitaka maneran-tany be de be ho any velany any tsy mahafantatra ny Madagasikara fa amin'ny alalan'ny artista amin'ny alalan'ny mpihira no afantaran'ny olona ny antsona hoe Madagasikara sy ny mampiavaka atsika ary ohatr'izany daholo ny firenena eto ambonin'ny tany fa ny antsika any am'izay le hoe tena resaka goavana be izay no misy fahavoazana am'izao fotoana zao aloha de tsoroneto tsy ny artista tompoko ny te hiady avery ny indrepandea tsy ny artista ny te hiady fa ny ny sehatra iainany sy ny ataontsika hoe tsy fetezan'ny fitantanany eo am'le sehatra misy azy no mahatonga an'izay toejavatra mampalahelo izay tsy fetezana eto amin'ny firenena tsy mimpanao gazety no te hiady raha raisitsika am'izay indray fa noho nlay fomba fitantanana eto amin'ny firenena de lasa misy tileteny eo aminay mpanao gazety io zay mpanao gazety tompoko am'izao fotoana zao de misy clan izahay mpanao gazety tsy hoe avy aminay io tsy hoe avy aminay no misy an'izay clan zay hoe rianina de rianina rehefa hoe mpanao gazety de tokony mpanao gazety daholo ny toeram-piasana ny samy manany azy zay hoe fotokevitra maharesy lahatra an'ny tsirairay iny fa ny asa fanaovana gazety de misy iraisana manaja ny etika sy ny deontolojia sy ny sisa fa any amin'ilay ray verenana kely zay any amin'ny resaka hoe ray aman-dreny pia amin'ny asa fanaovana gazety any amin'ny resaka ordre no ho lafitry ny mpanao gazety ny tena tenena am'izay tam'ireny hoe wawawa be tam'ireny hoe gidragidra be hoe de atao ty satria maninona misy tandindondindona fahefana amin'ny fitondrana any ambadibadika any de lasa misy fetraika an'le izy maninona raha mpanao gazety avela malalaka tsara misy fa de hoe ray aman-drem-piany ministera de itsofohany daholo ty rehetrarehetra ity amin'ny mampia zany tokony hoe pia de hoe ray aman-dreny any fa alao mpanao gazety ifanjeva ao ohatra fotsiny iny rehefa nisy any gidragidra ohatran'izany fa any lamina ihany de ity koa ohatran'izany any amin'ny resaka artista averintsika ihany hoe tsy sitrapon'ny artista mihitsy de ifanjeva ao sy lasa mifanenjana amin'izao fotoana zao fa vokatry ny tsy fetezan'ny fitantanana eto amin'ny firenena ny mahatonga an'io tsabana daholo ty rehetrarehetra ty tsabana daholy zay io diso mitsabaka loatra de misy interview be da be nandeha tao tam'le omaly iny zany de raha enotsika tsika tsy hoe miaronizana fa mijery tsika ny zava-misy de manao analizy ohatra zany zao am'le hoe fivorininy iny ty lazaindry zareo artiste ty hoe anao assemblée générale le resaka CA sisa de maheno anao anatin'le izy le izy ane any amin'ny 3e semaine ny février tokony anaovana an'izany de nyteny rosy tao ivelan'ny palais de sport tao rosy ny mpanao iny ty moa ny mpihira tsy vakotrazana fa vakisova ny ekipa mpanao vakisova miaraka tamin'ny rosy tsy niditra tao anatiny
fa nisy nitapiditra tao anatin'ny Palais des Sports fa taty ivelany rosy no niteny hoe ahoana moa no atongavan'ny artista avy any Dego aty Antananarivo ny rano miakatra be, misy sary eo misy sarina rano miakatra be amin'ny faritra avaratry ny nosy. Ao amin'ny namana teknisiana ao alefatsika eo. Raha azo alefa ara tonga dia efa afaka alefa satria ao anaty zay. Ozy rosy hoe ahoana moa no ahafahan'ny artista any amin'ny faritra avaratry ny nosy ohatra atonga tia Antananarivo hiatrika an'izany fivoriana izany kanefa ny cyclone ny ranobe izay miakatra. Rehefa misy sary eo namana fary aloha tonga dia alefa ny cyclone izay mitondra ranobe, mitondra fahatapahany lalana, mitondra fiotsahan-tany dia ao anatiny zao isika. Dia ahoana nahafahan'ireny artiste reny zany hamonjy ilay fivoriana dia niteny moa rozy hoe fivoriana fiantsoana tapitapoka zay filazany azy teo zany, fiantsoana tapitapoka sy ny sisa zany zao dia efa tsy mety, tsy mijery ny tena zava-misy. Dia eo dia hoe mivory dia hoe ara-dalàna dia hoe zao ny tapaka sy ny sisa zany. Zay zao ohatra anankiray fotsiny. Dia tsika mandinika eto tsisy hoe momba ny rosy na tsy momba ny rosy, momba ny anina na tsy momba ny anina fa ny zava-misy no jerentsika azy zany. Dia zao ary ndao aloha arahantsika le teny izay notenenin'ny Rosy tamin'ny fahatongavany tao amin'ny taty ivelan'ny Palais des Sports satria tany amin'ny Arabelo zareo dia nidy ny vavahady dia mivandra reo mivavahady nisy mpiambina teo dia raikitra ny kisitositona sy ny fanjevona kely zany teo dia tafiditra ihany Rosy dia nanao fanambarana izy dia ndelo zay no hoarahantsika vetrany afahantsika zany mahatsapa tsara hoe atraiza ny tosidran'ity raharahan'ny artista ity ndao ary. Voasivana tao anatin'ny maro i Rosy, nanao ambiletra niditra tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina ihany anefa ny tenany, toerana voatondro anatanterahana ny fifidianan'ny filakevim-pitantanany eo amin'ny Davao, antony ny filazana fampanakirotana ny tenany. Rangory fototry ny hafa amin'izao savorovory zao ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ary tsy afa-miala amin'izany izy. Nisy nanelitsao anefa fa anankirotana zay anao lohamboto satria izay le jilamboto. Ny ministera tokony olona andamina. Ny ministra tokony olona andamina. Ampangaiko ny ministra ho mampiady ny tanora aminay olon-dehibe. Ampangaiko ny ministra manao compte fake manala baraka ny isan'andro. Ampangaiko ny ministra ho tsy manaiky ny ankety nataon'ny IGE nadio mpitarika anay, nataon'ny Bianco nadio ny mpitarika anay sy ny CA, nataon'ny interna telo taona contrôle olona ray, rehefa madio le olona dia nroahany normal ve zany, ary rehefa nroahany dia ny olona nanao contrôle nataon'ny solo azy eo olona avy freedom tsy ekenay zany. Ko satria efa mihoatra ny zavatra dia anatanay nanasorana an'io rehefa tsy afaka moa izy président mamafy be dia sarao fotsiny raka aloha izy karakara mpanao gazetiny fa mpanao gazetiny milamina fa zay ato miady an-trano zay lazaina fa mpangalatra za tsy mangalatra zany nama ndao samy savaina iza nanakarembe eto dia iza mbola mafiady kely miaraka amin'reto manakarena ve débat laisany lalaty elle nous prend pour des cons. Maninona ny atao tapitapy dia efa mivory tany izy menakavy dia efa mivola Roberto sy ny tropiny. Tsy nionina teo fa noho ny lalany nakeny amin'ny bureau ny ramatoa ministra i Rosy sy ny artista niaraka taminy nitaky ny fialan'ny ministra. Efa niantrana teny atoerana ny mpitandro ny filaminana, niambina ny vavahady sy ny teo amin'ny manodidina. Tsy tao atoerana ihany koa ny ministra raha vamaina ny hetsika. Ampangaina fa mpangalatra ny artista zokony, idama ve angalatra droit d'auteur
Ary Ratsimbazafy via Angalatra, Jojob via Angalatra, Samuela via Angalatra, Irosy via Angalatra. Ambakambakaina le zaza kely tateo rino satria tsisy nina fatany ao. Reo foanany ao, zareo mitovy inona zarena mitovy ny vola ampidirinao ny raisinao ao fa tsy misy hoe ministera manome volanay. Indrisy sendra olona ratsy fanahy, ekipana ratsy fanahany ao, ratsy totra. Ary maranako azy fa reto manko tsy zay no fanarahako tamin'reto fa resaka mozika. Maninona ny rajoelona tsy manao nininina mihitsy izy tsy efa miteniny ataon'ireo fa zay azo atao an'izao zay. Tsikaritra tao anatin'izany rehetra izany fa nalalaka ny fanehoan-kevitra ary afaka nidina an-dalambe ity solobavim-bahoaka ny fitondrana ity. Ny tazapotsy ny mpitandro ny filaminana fa rehefa ny hafa no manao fitakiana dia fampiasa-kery sy raha matahora ny tazana. Zay le izy. Raha isika zay le commentaire nataon'ny mpanao gazety farany zay le fehezanteny tao amin'ny faraparany teo hoe rehefa ny hafa no midina hoe an-dalambe zany ohatra le nataony RMDM iny ny tiako Madagasikara le saika hiditra tao amin'ny Macron le sakoroka be tsy mifankahitana le teny Behoririka iny jerevantsika tsara fa reny hiditra ao amina enceinte privé tamin'ireny dia hitantsika tsara fa mpitandro amin'ny filaminana 4-4 milay be vaovao be no tonga teny nisy tonga hatramina fisamborana. Fa ity omaly ity zany ny artista dia tarihany Rosia dia nanidina teny amin'ny arabe mitondra sora-bavety ary sora-bavety mahery vaika ny afatra ao anatiny ministera mpampisara-bazana ministra miala mahery vaika ane zany fa tsy sanyetsika ny mpitandro amin'ny filaminana fa rehefa iza zany manao nre fietsehana eny amin'ny arabe dia andefasana mpitandro filaminana fa rehefa iza dia jerena fotsiny iny aloha anankiray. Fa raha itsina koa ny resaka amin'ity raha ny artisty miainga tamin'ny tenin'ny Rosy teo. Raha ny tenin'ny Rosy teo aloha zany dia hoe marina ny tenin'ny Rosy. Tonga dia zay marina ny teneniny votoantiny amin'ny ankapobeny marina ny teneniny. Fa zao raha itsina ny resaka maninona zany le filoham-pirenena eto Madagasikara filoha Iany Rajoelina no tsy samanala ny ministra Lalatina. Zay le fanontaniana. Satria raha itsina zany ny dikan'ny tenin'ny Rosy teo dia zay mihitsy le izy. Ary rehefa hitarina andray io zany dia hoe maninona no ny gouvernement ray manontolo mihitsy ny tsikitihana amin'izao fotoana izao nefa efa tena ao anatin'ny fotoana tena manahirana be efa tena sahirana. Gouvernement ray manontolo mihitsy ane ny fitondrana ray manontolo mihitsy ane no mampiteny mona amin'izao fotoana izao mampiteny mona satria 203 ny ray kilao avary io resahana foana eto dia any Sabonama any aminay tompoko dia tsy talempivarotra tsony zay atao dia efa mandeha ny mividy vary amin'ny atsasakapoka. Nandeha aloha ny négociation hoe afaka mividy amin'ny atsasakapoka ve zay fa tsy maraka tsony le ray kapoka 570 efa arivo ariary dia mbola ny anana teo mpivarotra. Dia rehefa tena jerena hoe tena sahirana le olona eniny mianaka izy ao an-trano tapakapoka amin'ny batadiaviny dia nahazo ihany. Eo aminay Sabotsina Mena misy an'izany sanandro zay mandala mifampiresaka amin'ny olona rehetrarehetra eo. Dia ohatran'izay ihany koa zany le raharaha ao anatin'ity resaka artista ity. Ny gouvernement ray manontolo mihitsy zany no eritreretin'ny olona hoe tena hoe miala eo satria ny gouvernement hoe asoloana isan-kerinandro ohatra satria olom-botendry. Fa misy inonao maninona misy olona tsy azo osorona mihitsy nefa efa miteraka resabe farafaratsy no zy Rosy hoe ataovy misahana amin'ny mpanao gazety any. Zany ko aloha Rosy mbola zavatra hafa. Antanio koa ny hevitra mpanao gazety. Antanio tena hoe antanio malalaka fa tsy hoe teritery fa mbola zavatra hafa ny hoe mety hoe fanehoan-kevitra eo tsy hoe zavatra hafa hoana aloha fa efa antanio mpanao gazety zay fotsiny antanio mpanao gazety hoe asaivo misahana mpanao gazety fa dia hoe mpanao gazety indray aloha zany hoe io zay menakavo zany io dia hoe efa io io mpanao gazety ihany koa manana ny maizy azy ihany koa sy manana ny fomba fijeriny. Zay aloha ny anankiray.
le tety amin'ny velany zany le tenin'ny rosy teo fa nanahoana ny tao anatiny satria zany reo le artista hoe manaraka ny hevitry ny ministera de hoe vory eo sy ny sisa fa nisy io ny artista zay nanohatra takandro jojobo mantsy tafiditra atao nanohatra tsy manaiky ny ataon'ny ministera dia tafiditra atao de raikitra ihany ko any fitenenana sy ny fanazava-kevitra fifandona-kevitra na hery vaika andeha ho arahantsika indray ny tao anatin'ny palais des sports sy kolotsaina tamin'ny 1 atoandro teo no nanomboka ny savorivory teo amin'ny filakevim-pitantarana teo aloha sy ny filohan'ny Omdavonjomaika ary ny mpanakanto ny fanoherana ny fandrosoana ny fotoan'ny fivoriam-be izay tokony tanterahina ny 3 febroary ka nampizara hevitra ireo mpanakanto ny fototry ny disadisa fa teo kosa ny hevitra niraisana momba ny tsy mbola fandraisan'izy ireo ny vola sy ny fijabahan'ny ministeran'ny raharan'izy ireo hatramin'izay ianareo ihany mamaly anazy hoe kely ny vola miditra aminay marina sa tsy marina izany be vola ary manangana tanana izay matsapatena fa betsaka ny vola ndraisiny tatao amin'ny omda hatramin'izay manangana tanana izay milaza hatramin'izay fa betsaka ny vola ndraisiny tamin'ny omda izay manao concert BTB izay manao contrat BTB izay miasa tsisy tangatana hatramin'izay zany prizako mezaka hatramin'izay hatramin'izay ny omda dia anisany nampikaikaiky anareo mpanatana marina reo taray ny omda dia tsy masahana ny faritany rehetrarehetra ny omda azonao anao tsy mahay raha ao amin'ny omda mihoatra noho izahay marina sa tsy marina aloha zay lesafo te zay anao tsy manana zory io eo zay mahay miasa manay vola betsaka anao maly anao io zalahy io any tsy mahazo mitarika raha eto io talia bonjomaika io tsy mahazo azonao ahazay raha ohatra ka zay ka tainao tsy keoko azonao zay tsy mila ministera tsika vo afaka miresaka tsika de hoe azeny androany assemblée générale ho an'ny mpikambany omda dikan'izany itsika mpikambana no iony fotoany zao afatsika miresaka noho izany mangataka zay nizanizy sakalavaka rehefa tsy mpikambany omda mba hivoaka na ministera arany Anoizan'Italia Bonjomaika izalaitalia io tsy mahazo miteny intsony zay no fandaminana izay aloha hitanao rehefa totalia anao tsy mahazo ny vola fa zao anaty volana raiky zao zao le tempo maraka ambesany nakafarana koa foy izay olo nahita izay olo mivolana fa ijojoprezety nagnano risoiso nangala vola be tsy tokony ozony matiodio tao amin'ny omda ka tsy mamoaka porofo dia aza mety afaka tiany amin'ny fiainana ho an'ny mpanakanto sasany izay nanaiky ity fifidianana ity fangararana eo amin'ny fitantarana no takin'izy ireo ka nanaiky ny androsona ny fifidianana anesorana ireo filakevim-pitantarana ny omda teo aloha le fangararana zany tadiavan'le le artiste urbaine fa tsy hoe mila agaka inona de le izy koa zany zao tsy logika mihitsy le izy raha ny tokony io rafitra ny zareo io zareo olo debe teo tokony mba ny teny hoe reo artiste zany zareo avimba misy représentant ray manao piasa ato manao an'ity rakilinina le zavatra atao ao nisy koa ireo laza fa tokony mifampiresaka iravonany disadisa mialohan'ny irosona amin'ny fifidianana amiko manokana aloha dia tokony tsy miroso amin'ny fifidianana fa andao aloha ifampidinika aloha inona no marimaritra iraisana zay vo irosoana zay fifidianana zay fa tsy dia maika loatra zay foana mantsy ny problème eto amin'ny firenena hoe priorisation de priorité ny priorité amiko dia ny fihavanany samy mpanao kanto eto amin'ny firenena
Nilaza ny tale jeneraly eo anivon'ny ministera fa tsy misy afa-tsy ny fanendren'ny filoham-pirenena ny filohan'ny Omda ihany no vahaolana amin'ny famahanana olana mikasika ny tsy famoahan'ny volan'ireo mpanakanto. Satria io ihany mampikatso ny famoaham-bola eto amin'ny Omda, ny fampidiram-bola amin'ny Omda dia mandeha, ny perception mandeha to fa ny famoaham-bola zony mpamorona ihany tsy mandeha, ka raha mampiasa mandeha somary tara eo amin'ny 2 andro 3 andro foana izy no lafo ny ara-pikarakarana. Ny volana novambra 2024 no efa nanomboka ny amafy ny hetsika nataon'ireo filakevim-pitantanan'ny Omda ireto. Nateo aza ny fizarazaran'ny mpanakanto dia ny fitakina ny amoahana ny volan'izy ireo no voatoatin'ny fitakina. Ny ravina ihany ary ny roso tamin'ny fifitanana izay ho filakevim-pitantanana vaovao ny rehetra. Voafidy ireo solotena 4 avy amin'ny sokajy mozika dia i Jojoby, Zokovonjy, Tontompa ary Miza. Andrasan'ireo mpanakanto 3 anampy azy ireo andrafitra ny filakevim-pitantanana ny Omda vaovao ity. Zay le tao amin'ny Palais des Sports le tao anatiny tao. Iverina kely fotsiny tsika any amin'le nitenentsika tamin'ny voalohany hoe reny zavatra reny tompoko, ireny zavatra reny tompoko dia endriky ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena. Endriky ny fitsabatsabahana, endriky ny atao hoe fisehosehoana ny lasa aloha, zany no mahatonga an'ireny. Ka zao ny tsika dia tsotra, hoavy ny fifidianana, hoavy ny fifidianana. Tsy fifidianana filakevim-pitantanana ny resaka eto, fa fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Hoavy ny fifidianana. Na oroviana, tsika moa tsy tompon'ny ampitso, fa Andriamanitra ny tompon'izany. Samby mandinika, samy misaina tsara. Efa 3,000 ndraiky lao amin'ny vary, iny averimberina foana, menaka efa manalina, nefa tsy zany na mpanantenana amin'ny Malagasy. Io voatabio angamba no 5,000 francs efa ranony ray amin'io rehefa kelikely. Ay, ozy namana fanio 700 ny voatabia anankiray ohatra zay. Aiza, any Mazanga, 700 ny voatabia anankiray. Aiza no iainan'ny gasy amin'izany? Aiza no iainan'ny gasy amin'izany? Ka matombo seo reny gidragidra sy ny fifandonana amin'ny endromaro aty amin'ny tsy filaminana aty amin'ny tontolo ny kanto reny, aty amin'ny artista, dia izay no dikany tsy fahaiza-mitantana ny mahatonga an'ireny. Nefa mahagaga fa misy manao tatitra ny am-pitora fanjakana dia hoe zao isan-jatony ny asa vita, asa vita ahoana, asa vita ahoana, zao isan-jato tena miasa sinsisa ny filoham-pirenena ny nametraka teto hoe sinsisa ny antony efa mifanjevy ihany, dia zay le mampisaina tsara reny toe-javatra reny, ary reny tsy mipopotra fatany. Dia lazaovy indray fa mimpanohatra indray eo ambadiky reny, lazaovy indray fa ny tia maneremde mampanora iza indray no ambadiky reny, tsisy eo ambadiky reny mihitsy fa raharahan'ny artista any reny, fa ny tsy fetezana no mahatonga andry Jojobo, Rikika, ry Samuel, Rosy, Kotaba, satria misy zavatra tsy mety zany eo amin'ny sehatra misy azy ireo. Dia lasa ny artista no mifanenjana, ao anatin'ny raharaha. Dia hoy isika hoe mety ve zany? Dia hoy Germain ary amin'ny fandaranareo hoe ahoana mariny? Dia hoy ny sasany ahoana moa fa dia efa io izy io tsy fahombiazana ny eto amin'ny firenena. Raha isika Andriamatoa Motarson, alleluia, izay efa mpisehatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Miarabanao Andriamatoa Motarson, alleluia. Tao anatin'ny 4 ora zany dia indray zao no ny resabe. Vita ny toritenin'ny paster, tena tsonjome, resabe, sisa. Fa ny toriteny mandeha foana ny am-piangonana. Dia indray zany zao resabe ty. Fahitanao azy amin'ny ankapobeny ary aloha. Miaraba ny rina, miaraba ireo mpisehatra rehetra, mpanao tsy lazay na any amin'ny radio MTV, MBS sy ny radio Mada. Miaraba ireo mpanaraka ny fandarana na ny eto atoerana na any amin'ny faritany na manerana izao tontolo zao. Dia misaotra ny tompontsika nahazo zao maraim-baovao zao tompo-piainana lehibe ny raisitsika avy amin'Andriamanitra zany. Zavatra mba nraisiko fotsiny, tsy asiako fihetsepo mihitsy ny zavatra resahako eto kasika an'le zavatra teo, fa raisiko ny tenin'le tale jeneraly ny anona iza moa izy teo, tale jeneraly ministere,
hoe ny fidiram-bola nge mandeha tsara ao amin'ny omda i Francis Tirbon teneniny teo Francis tsy asiako émotion mihitsy tsy asiako fihetse-po fa zay ny raisiko mandeha tsara nge ny fidiram-bola azo tsara ny karaha mampiasa fa nen'ny artiste tsy mivoaka efa heritona zareo ny tsy nandray vola ka zay mihitsy zay nanaovako hoe tsy asiako émotion ty fa zay le olana nen'ny artiste heritona tsy mivoaka izy nefa mampidibola izy ny mampidibola reo artiste reo droit ny zavatra ataony no angalan'ny omda vola fa heritona reo tsy nahazo vola zavatra petraka fotsiny zany nakaizarany vola de fantatra moa fa ohatrany tsy de marimarina loatra ty fitantanana eto amin'ity fireneny ty resabola raha vao resabola de ministera mihitsy zany ny tompona andraikitra am'zany de zay ministera nge iny ny teny nanamarina an'zany fa misy vola tsy tao zany de zay ministera nanamarina an'zany hoe miditra tsara ny vola voalohany karaha mampiasa fa nen'ny artiste tsy omenay ohatra zay angely izy raha tenenina amin'ny fomba hafy fa misy fa manina ary nen'ny artiste ny tsy omena zay mahatonga ohatra rehefa samy tsy mahazo de zao tsy mahazo everina zany rina fa anova ny fomba fihetsika ireto ao amin'ny omda vaovao fa raha manao miara mirindra mirazotra zay moa le hoe parallèle raha mirazotra maka ohatra mirazotra am'zany zay tsika raha ny olona zany mandodo droit ny knaps piasa vao mandray vola de raisina hoe zao pourcent an'ny patron zao pourcent ny piasa arotsaka any amin'ny knaps de avy eo le olona heritona tsy mahazo volanjaza na maternité na inona de ety ve zany tsy mety zany zay ohatrohatra zay le izy raha atao hoe ohatra mirazotra no ampitahina am'le izy aloha le cotisation nefa ny avy eo aloha tsy mahazo ohatra ka zao miala tsiny so de hoe mahery andraso vako le fitenenako fotra ny fanambanina an'le artiste le zavatra mitranga ny zavatra ambaranareo ary marina ny tenen'le DG iny za tsy mino mihitsy hoe misy diso iny fa tena fanambanina vao miaseho anareo akitsirano le fanambanina an'le artiste za tsy miresaka hoe zokony na zandriny fa rehefa nanao asa soratra izy na hira na inona ka napetraka ao amin'ny omda zay miforoniny zay le hoe droit d'auteur de tokony mandray izy tsy resaka interprétation fa tena hoe miforoniny zay mihitsy fa maninona no ambanina ohatran'zany atao tsinitsinina ohatran'zany kosa reo olon'ireo sa hitanao rina fieverako an'le ministre ny kolotsaina moa ny fandikana azy ny hevitra izy io tena ao anatin'le topoany mihitsy ohatran'ny hoe saika anao ohatra tamin'ny Merkel sy Thatcher izy zany mantsy ny vehivavy nalaza tamin'ny fitondrana hoe anao dame de fer Margaret Thatcher mantsy zay mihitsy ny anary hoe dame de fer Merkel koa ka Merkel koa zao ny abdi voalohany indrindra am'ireny aloha hoan'ny anina raha ohatra ka izay le eritreriny mariny reny olona reny Angela Merkel zanaka Pasteur mariny reny olona reny fa ireny olona reny fotsiny tsy misomonga aminy hoe zao ny zavatra tiany atao marina am'le politika tiany hitondrana an'le firenena everiny fa mampandroso ny mpiarabelona aminy de tsy de mivilivily am'izay izy fa tena samy fanazava amin'ny olona rehetra izy na i Margaret Thatcher na i Angela Merkel zay ny tena fomba fanaony fa tsy hoe etsy izy de mandaindainga kely de manambomboatra kely de mamorona anina kely ery de manao fetsifetsy triso izy ny fitenenana tsy manao an'izany mihitsy reny olona reny ireny dame de fer reny Margaret Thatcher na i Angela Merkel tsy ataoko hoe misoloky aloha le mitrisy ngamba no hoe anina kokoa tsy mitrisy zany reny i chancelier Merkel nge efa président maromaro no ny fandimbony eona taminy na ny amerikana na ny frantsay na ny prime ministre anglisy na ny italiana fa tena manaiky mihitsy hoe tena mpinégocie tena enjana raha matoa Merkel Margaret Thatcher koa moa de nampioiny olona taminy hoe fa zao mariny reny olona reny tsy mivilivily reny olona reny ka raha izay ny tiany
ministra Lalatiana Hoenarana verena mihitsy aloha tsy manao hoe fetsifetsy enao tsy misy olona fetsifetsy de volo ny fetsy fa za tsy mino an'izany hoe teo fetsifetsy ianao fa mbao manaova ny marina zay hevitra tianao hitondrana amin'ny firenena azavao tsara ho hitan'ny olona fa zao tsy manao ady ny fetsifetsy ohatr'izao hoe fivoriana tokony afaka tapabolana vao atao de atao aingana amin'izay mba tsy tonga ny lasa tsy mety zany zay aloha zavatra mba hitako tamin'iny zavatra iny indrina aza tsy niavina ohatran'io a le mpanakanto fa tsy de mety loatra amin'ny maha olona samy olona aoka ifanaja foana verina an'izay resaky riny zay amantsy tsika sirina tamin'ny heriny teto de zomany prime ministre nanao a resadresaka dia gaga ny tena za aloha tsy neny marina tsy nihaino an'le prime ministre ny teny a fa narahako tamin'ny inona moa gazety inona moa zany narahanao tamin'ny fampahalalam-baovao narahako tamin'ny fampahalalam-baovao isan-tsokajana gazety mivoaka gazety ka moa teny gasy navoaka ny gazety a zavatra ny tenenin'ny prime ministre de gaga ianao de gaga hoe 800 ny asa ny everina ho atao a no vita izy prime ministre le premier des ministres no miteny an'izany de zao mitsipihako rina inary nataitranao zao tamin'ny ka zao ny vola zany nihiditra teo prime ministre io tamin'ny 2019 a ny ariary tany amin'ny 3600 3800 zao ny ariary ho 5000 ariary 800 ny asa zany ny vita zany hoe raha vita 100 zany ty zavatra nambarampararaky ny tenin'ny prime ministre de ho tonga any amin'ny 100 zany a 100 io vola ariary io a zay vao hijanona tonga amin'ny asa 100 izy lalana zany a sy mba tanteraka ny RN2 greve ny any avaratra any zao ny lalana zany ny any avaratra any mazengamo eo ambondromamy aleo ambondromamy ange lorina efa klasika iny eny fahafantarako azy fa le makarika ny makany antsoy iny zao tena ka zao lala mahajanga mihitsy ange eo ambondromamy miala kely 2 kilometatra any ambondromamy mantsy de any 2 metatra any ambanin'ny rano a ny lalana ka sarotra ny andehanana am'izany fa so anao mitsirapaka ry amin'ny zavatra tsy misy fa inona ny zavatra mitranga rehefa mideborde nyreny rano mahajamba dia difitry ny rano foana io efa mahazatra iny zany fa tokony ho akarina mihitsy io arabe io fa tsy mijanona ohatran'io de zay le zavatra mitranga de hoe simba ny lalana simba ny lalana dozony prime ministre to any amin'ny février le izy vo mihetsiketsika anamboatra n'le lalana raha mahita vola mbola raha mahita vola de eto a mahatsiaro ny tenin'le pasteur anankiray zay tena olana ange ozy eto amin'le fanaovana asa sy ny hetsika ny olona somary le bebe ary za mieritreritra fa prime ministre ange tsy olona 520 taona na 30 taona fa mbefa le bebe de mahatsiaro hoe maika fa ny olona 520 taona le mieritreritra fa mbola manana fotoana ils ont le temps de tsy de taitra loatra izy zany hoe ny réactivité ny somary ambanimbany fa le prime ministre olona efa tokony hoe aingam-piasa efa 3 kilao avary de mbola tsy etsiketsika ohatra 3 resany riny zany ange mialatsiny a fa misy karazana vary tsy zany tsony ange zay aloha fa efa any amin'ny 700 e le vato tena le vary mba tena sy telo arivo efa lasa ohatran'izany kapoka efa hoany amin'ny efa arivo efa manasasiny arivo efa mihoatra ka fa misy karazany zao eo amin'izay lafin'izay ara ohatra ministeran'ny varotra sy ny industrie ao anatin'le hoe 800 ny vitany de tsy menatra kory ny zavatra hitako tamin'ny fampahalalam-baovao any teny hoe ny inflation moa zany 10% de tsy menatra kory miteny an'izany rety mpitondra fanjakana tsy fantatro na fatany dikan'le inflation na tsy fatany jany hitako ao anatin'le gazety a ny prime ministre dia paito ekarena sy mpitantana
nyvalikafatra hitako tany amin'ny zavatra hafa koa nefa de zao hoe lasa vesatra ho an'ny firenena le olona nianatra satria sady olona hafahafa manao fitantanana hafahafa mba tsy ilazako teny hafa zany riny zao vita misy miteny sao de fa le olona vonona koa tsy le olona vanina koa tsy vonina de lasa olona hafahafany eo de prime ministre nanao économie nanao gestion ve ny lasa fa tsy mahafantatra ny dikany hoe inflation nenahantra nge zany ny vahoaka raha 10% le izy taux démographique 3,5%, taux de croissance sao ary ambany be ary me mahantritsika ory vahoaka malagasy ambara amitsika menakavy zany a fa nambara amin'ny prime ministre tamy Zuma iny fa 20% ny asa vita teo amin'ny fomba ny tantanany amin'ny firenena zavatra nitranga nefa tao anatin'izay fitantanany firenena zay a ray tapitrisa ozy ny banque mondiale nenahantra sy ny sahirana amin'ny sakafo a so de hoe vita matavy zany zay indrindra fomba fiteny tanora raha tonga 100% izy zany le fiainan'le vahoaka zany vita matavy zany hoe dika zany de hoe tena hoe memiotsaka zay mantsy dika le hoe vita zany na vita asa fa atondray le hoe vita matavy ndray a tena tsy afamikio ka zay zany ambara amin'ny vahoaka malagasy eto fa raha araky ny tenin'ny prime ministre araky ny fahazahoana azy eto miara-manonja 20% a ny asa vita efa ho faty ny vahoaka malagasy a mbola tsy maty tsara izy zany a fa de ho faty tanteraka izy raha sanatria hoe tonga 100% zay zany ny famakina an'le izy ka tsy misy zavatra mitarika anay mihitsy hoe aiza mba hoe mandroso hoany amin'ny tsaratsara moa zany départementaiza ministère aiza mba hoe hita hoe ny voatra nandroso ny fitaterana tsy araka le resaka ny fanaovana tany ampendohana hoe de ho ajanona mihitsy Madagasikara Airlines fa ho velomina ny ery Madagasikara fa zao ny SMMC hoa tsy manaiky an'izany a ny zavatra ny amin'ny ACM fidiram-bolan'ny ACM any anosy be zavatra ny tenen'ny ministre zany atao anatin'le asa no heverina ho tanterahany zany a ka tsy haiko hoe 20% n'izay ve ny vita niemitra nge le izy niemitra le izy tsy le volan'ny asa farafaratsiny aloha no mahatonga amin'ny teny hoe miemitra tsy nanao tatitra momba an'izany tsony le ministre ny fitaterana hoe voatra ny fidiram-bolan'ny ACM efa tsy mandeha tsony ny Madagasikara Airlines am'izao lalana ratsy zao a tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny roplanina makany Mazenga na makany Dego hoe latsahany varatra nga tany anananana tany de kay tsy misy tsony zany zao ministère fitaterana ka o ministèren'ny varotra sy ny industrie ny industriara iza ny industrie nitsangana teto hatramin'ny 2019 hoe resa be nge my BDB varotra ny korosy foana za tena samylaza ny siramamy le siramamy mena le mora indrindra reny ny mety amin'ny diabetika 4700 francs teo 700 ariary tamin'ny herinandro zao izy 5100 sa 5200 zao a amin'ny tapabolana izy tsy ho zay tsony menaka efa lasa niakatra ny savony a miakatra zao tontolo zao sy ny mozika ozy ny fitenenany tanora miakatra dôly ministèren'ny varotra zany ka o ministère miteneniny rina ministère raika koa hitenenantsika hoe tsy mamely fa prime ministre rery mahita azy hoe mamely a io ministère anserasera iko io ary efa nanaovanyrina resaka teo efa tsy fakaitany ministèren'ny économie de gaga aminao a raha mato ministre ny zavatra mitranga zao mantsy enao nanambara tany Washington hoe zay manana ressource minière tsy de manahirana anay ange mapakatra ny taux de croissance io mampandroso ny firenena fa zay manana potentiel be fa za hoe tena enjany zany tenao zany zay fa zao za tsy mino mihitsy hoe mialatsiny a hoe io ministre ny minina io a tompona ndraikitra am'izao zavatra mitranga eto amin'ny secteur minier zao fa avany aminao io zavatra io
namoronanao hoe misy droit de sortie atao a aona tsara le droit de sortie ohatra ny tena hafahafabe zao ny zavatra mitrano ao tohatra ny 20% no alaina amin'ny prix foby fa hatramin'izay ange ny redevance zany tany amin'ny androny président Didier Ratsiraka rina tany amin'ny président zafy a prix caromine dika aloha hoe prix caromine hoe prix eny amin'ny carrière io no angalana n'le redevance io no angalana mbola eny apotiny zany a ohatrinona no anareo de zao nividianana azy a de misy hoe zao pourcent zay a no aloha zay le hoe prix caromine satria caremine ny permis anankiray fa zao prix foby no anaovana an'le izy zany hoe ao ny famokarana ao ny vola lany tamin'ny reto mpiasa rehetra ao ny transport ao ny fanadiovana traitement sy netsetretsetra aniny produit iny a ao ny emballage a zavatra mbola asa be zany a ny emballage a sy niza mise en conteneur déclaration samihafa tonga any anaty sambo a vidiny zay a no angalana 20 fa tena tsy izy tsony zany za de tena milaza aminao tsy izy tsony zany ary ny olona saika andeha amonjy foarany Tucson tany États-Unis hoe hitondra vato avy eto Madagasikara mois de janvier foana mantsy foarany Tucson io préparena zao zany mitranga le efa tokony nandeha de tsy nandeha le entana satria maninona tsy amendry zareo laisser passer fa andrasany andohany io 20% io le 20% nge mbola vao ampandalovina ho atao lalàna fa mbola tsy tena lalàna mipetraka de ho ampandovina de efa tsy mandeha daholo manontany ihany olona hoe fa maninona moa zany a no tsy mahazo laisser passer zay ay le zavatra mitranga manatena ahazo vola am'reto exportation reto izy hoe mieritreritra azo vola am'zany moa redevance zany a tsy hoe diso zany araka ny tokony ho izy zany fa le izy natao 20% le 20% mihitsy zany ny tena ao ny tena 2% nge io rina hatram'izay 2% ka raha nataony 4 io na 6 io a tsy de ho ny teny ihany ny olona angamba fa miara manaiky fa marina fa hoe mila vola le fanjakana fantatra nge fa mila vola le fanjakana raha tsy zany io any amin'ny volana avril andreo de manao planche sabe hafa de ikorisandray ny vola malagasy fa mila vola izy tena mila vola fa efa tsisy vola tsony ny fanjakana malagasy io a de manery amin'ny fomba rehetra hoe aiza ny fomba hitam-bola fa maninona ianao ministre ny finance ny tsy mamoaka hoe sokafo daholo ny duty free shop ohatra reny a ohatran'ny hoe résultat-na exportation invisible satria manao collectana vola devise eto amin'ny firenena ihany reny vatra misy olona manana devise nge any amin'ny any fa tsy ampiasainy atakalo ny etserora ohatra mila vola izy ka reny a fomba anankiray era amin'ny Madagasikara io duty free shop io a no atao reny a tokony any na fa tsy aty amin'ny mpamokatra ary zay vo azoko le izy zay vo azoko le hoe miezaka inégocier ifampiraraha amin'ny resaka QMM sy amin'ny resaka Mbatovy le fanjakana za tena tsy de mino loatra satria fantatro négocier amin'inona ka ilo hoe 20% io problème-ko tiany ohatra zay dôle izy zay ny problème tiany ohatra zay fa amin'ny QMM mantsy 20% ny bénéfice ny fampizarana fa de hovaina araka io zany hoe prix fob de 20% fa ny any amin'ny fizarana amin'ny bénéfice moa zany mety mbola resaka hafa ndray ka tena hoenjana be malagasy nefa miamanitra ihany resaka teknika miasa metsy isy lalana meopotika ary hitako tamin'ny tenin'ny prime ministre ara hoe fadisony le mpandanja automobile nge reo ange manao grève de manaiky ny hoe prime ministre mihitsy nanambara araka ny filazan'ny gazety tamin'le resaka lalana hoe nekeny ny fanjakana malagasy ny ampitombona ny charge oetin'ny camion lalana nataonao ve ny charge oetiny ataotsika hoe 30 tonnes de enao mamoaka lalana hoe aekena ny fampakarana ny 35 tonnes lasa zao le lalana potika tanteraka dilaza ianao fa le mpandanja automobile ny diso
ahoana ary tsy azoko zany maninona raha omenatsiny koa andriamanitra hoe ny orana nalefanao nandritra ny herinandro zay napotika an'io za tsy tenen zany ohatran'izany nefa rany azoko tsara ny tiana horesahana fa zavatra oatra zany zavatra mampalahelo la zavatra mitrangy eto amin'ity fireneny ity zany a tsy mba le tenen'ny olona ntsony hoe fact check-in natao hoe fake news loha zany efa mahazatra anareo le hoe lainga efa mahazatra iny any amin'ny réseaux sociaux raha vao misy zavatra kely de miazakazaka daoly ary de efa mazava moa hoe ny ao amin'ny ministera mihitsy nge no mikarakara ny vola iasanyireo olonareo anaparitaka an'le zavatra vaovao hafahafa fa le fake check-in le hoe demi vérité ny resahana de kay rehefa velo izy mivily fa tena tsy zay fa tena efa tsy mandeha am'izay izy tsony ny fitantanana amin'ny firenena ka de tenenina mazava araky ny fahazahoanay ankabaran'ny prime ministre raha izao ny valopolo isanjato ny asa vita ka raha tonga 100 isanjato izy zany a de hotorana ny vahoaka malagasy raha izao no mitranga fa de mevera ry vahoaka malagasy teny zao de mevera hoe inona ny ataon'ireo zava-pitondroreo fa raha mba miteny reo de mba nytany hoe mba marina ve zany reto resahany reto zany mba marina ve reto zavatra ataony reto zany mba mampandroso ny firenena ve zany zay a le zavatra mitranga tsisy zavatra mandeha am'izay raha iteny ohatra hoe ministeran'ny hofalindrangamby izy fe tafakara final moa ny barea dibitaka ny ministeran'ny sport fefa tsy teny tsony izy hoe mety hiteny izy hoe barea mahazo mitondra valizy misy roulette any anaty kabinina mety anao an'izay izy fa tsy mandeha am'izay lono a ny ministeran'ny environnement na mahay am be de Bali ao anaty rano no mirehitra le be de Bali nefa habitahana biby maro samihafa zavatra hafahafa no mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra manahirana daholo ny zavatra mitrangy ka ny tiako resahana aminareo a raha mba ny teny ny prime ministre fa azahoako an'le izy mantsy hoe rehefa prime ministre no manao ohatran'ny hoe somary tatitra na resadresaka point de presse a de zao atsiprian-javatra efa détaillé splitena mihitsy ny zavatra resahana fa tsy amin'ny akapobeny fa amin'ny akapobeny a zao ny fahazahoana an'le izy hoe 20 isanjato a raha 100 isanjato zany torana ave my vahoaka malagasy ilaina mba manazava tsara an'izay nga prime ministre fa ny fahazahoana iazy de zany ka mbala zao hoe ty ministère ty a ny tena namely ministèran'ny affaires étrangères ave mamely averina trano mihitsy zay moa ny filahatra ny protocole averenao trano ministère de défense sécurité zany ve ny affaires étrangères zao mbola pays mbola intérim eno a ka zao manontany a nefa tena ministère goavana be de mbola intérim fa vady am Madagasikara diplomatie de vonjo maika ka 20 isanjaton io ange fa navita asa navita ve de mbola intérim ao anatin'ny ka zay mihitsy ao anatin'le famaritana selon le premier ministre 20 isanjaton'ny asa tokony ataony a ny vitany hoe vita nefa ny ministère rato mbola intérim de vita ve zany de toizatsika lizy ara rina ministère sécurité tsy de hoe te hiresaka an'izany tsika fa zao mampatsiahany rina maty tany akongo ange to 30 mahery efa nandeha ve le fanadiadina ny fanjakana tandalana ministère ny fitsarana 20 isanjato izy ahoana zao ny efa rany iny ahoana na hoe fizotra ny sotra zany efa 20 isanjaton'le izy ny vita rina tsika ny tsy maharaka tsika zany tsy fa prime ministre maharaka be mihitsy a tsy fantatra na mbola vao eo tokoa nanalizy a fa mbola tsy manomboka dozy hoe 20 isanjato ny vita ny député nkongo ny teny hoe efa misy mivaro janaka ty a ao anatin'le 20 isanjato ny asa vita dolo zany ka rehefa tsy mametraka tsara ny prime ministre ny atsiprian-javatra ary zange lasa manontany tena hoe fa fantatry ny prime ministre ve ny tokony hoe tatitra ho ataony izy ange ny prime ministre voalohany de tokony mameny tsiprian-javatra izy hoe teto amin'ity département ty zao mivitanay zao mivitanay zao mivitanay lasa zay etony mamerina hoe tsisy zavatra vita lasa manondro an'izany zay a am'izao fotoana zao
hoe ny sécurité mba mifaty olona arivo potra eto Madagasikara hoa firy ny vova 900 ozy prime ministre za tena andremato prime ministre tsy de mino an'izay loatra faly ara izay fa tsy de mino an'izay loatra de sanganena hiteny aminao hoe zay le fipetraka le raharaha manaraka zany eo amin'ny ministera inona koa efa nytenenitsika teo ny environnement ministera ny énergie ao koa ny tena raharaha de ahoana ny hevitra ao rina am'le hoe ministera ny énergie 900 no asa vita inona daholo zany de prime ministre tenenina fa tsy zahako fanontaniany olona mihitsy zany hoe inona daholo zany vita zany ka zao mbola misy ve ny délestage za aloha nahita maly mbola nahita délestage tena tsy miova mihitsy me mitombo ary satria me miampy orana moa zany le izy de lasa tsy mandeha am'izay laony le ministère ny énergie mijirony tsy 220 ntsony miditra any anaty machine ny olo any fa 140 volt de zany ao anatin'le asa hoe 20+100 zany ao anatiny daholo ve zany ao anatiny zany ianao indray verina zany ny tenin'ny prime ministre hoe mandainga amin'ny prime ministre mba tsy mety zany fa tenenintsika hoe nanao ny marina amin'ny prime ministre fa tsy nanome détail izy fa angatahantsika izy anome détail fa raha tsy zany de zay zany ny tena fipetraka le raharaha tsy misy ministeran'ny ahoana viditsoloka ny any mihetsiketsika moa viditsoloka io marina fa mety tsy arakitsika ny manetsika an'io arak'izay fa tsy de mitovy am'le tamby volana avril 2022 le hoe vao mipoka ny adiny Ukraine de tonga de ny ainga be fa na izany ary efa somary stable le vidin'le anina ny atsika moa ny ariary totongana foana ka namidina ara viditsoloka tsy afaka mihetsika ny atsika satria ny atsika mitotongana foana le anina de namidina zany viditsoloka eo amin'ny ray baril any amin'ny international isika kofina foana satria ny valeur ny volantsika zay midina fa raha matanjaka ny volantsika midina ny vidiny ray baril de zay vao ka ministère anankiray tsy de misy presaka ty fa ohatra ny ministère minina foana no hiazakazahana am'le fitadiavam-bola fa ny ministère ny jono an-dranomasina na ahoana izy io aiza ny fidiram-bola am'le jono an-dranomasina fa vola tsy toko tsy firoana mifaninana amin'ny ministère ny minina nge vola ampidiriny io jono an-dranomasina io samba vany velany ray ny mena lalana anjono ty fa le lakana kely an'ny malagasy le tena mba tena hoe mpitady vola kofina mety kofony reny lasa lavidavitra reny vao mety hoe mahita na mandeha amin'ny alina mbola maraindraina mihitsy de zay vao mahazo trondro fa nytiako resahana le sambo anina raha ara-dalàna raha marina rina le sambo ohatra hoe avy any amin'ny union européenne efa mandoa droit reny efa nandoa droit efa taloha reny fa vola am'zany ary zay ndray reny any amin'ny prime ministre ianao manontany fa zay mantsy nanaovako hoe le izy misy zavatra be de be fidiram-bola ary tany amin'le resaka tany Washington nge ministre ny anina tsy ressource misy manana ressource naturelle zay ozy tsy haiko natao anatin'le ressource halieutika na tsy fa ny ressource minière mihitsy aloha ny tsypiany hoe azonay mampidibola be ho an'ny firenenay ka tsy de matahotra ny am'zany zay fa ny état de droit ministère ny fitsarana efa nisy mona ny teny mbola tsy nisy mona ny teny eto am'ty firenenetsika ity fa raha ny zavatra mitranga eto de ny teny taona mona teny daholo tsy constitution tsy loi organique moa ohatra ny tsy misy zany fa ny olona tsy ao anatin'ny fitsarana kory ary mamoaka zavatra tonga de ampiarina ohatra ny hoe le député izy indray mamoaka autorisation ny tenany de tsy nisy bedy ohatran'zany le état de droit milaza mirina fa io ministère ny fitsarana io ao anatin'ny fitaovana nomena azy nananganana ny hoe aray
ny tenenana ny hoe samy finina tenenana ny hoe paka mba sy ny bianco mba hialana am'le hoe fitantanana tsy mendrika sy tsy marina fa zao tsy mbola nampiasan'io ty fitondrany ty hatramin'ny nananganana an'io aray a samy finina moa efa teo fa tsy nampiasan'io satria tonga de mazava be hoe izy menakavo paingo teo ary 1800 miliara ny tenen'le aray hoe misy volan'zany inge tokony overina ao fanjakana ny olona hafa ty mipiretiny a fa vola ny fanjakana very a ohatra ny jere-potsiny tazamy-potsiny ka ohatra ny tsy de mendrika loatra fomba fitantananareo an'le firenena fa ohatran'ny hoe rehefa ny ao amin'ny namanamanareo ao no manao zavatra tsy de mendrika loatra de tohatra mety ihany fa rehefa ny hafa ny manao zavatra kely a dia hiarany atsoja isan-karazany de zay hoa ny amin'ny resaka minina zany rina efa misy contener any Tomasina najanon'le olona aloha ho ampidiny angamba fa tsy voalotsony fa ny Tomasina mihitsy ny entana hoe ho alefa indraindray any amin'ny carrière any atsimo any hoe tokony amonjy foarany Tucson tsy navitra izy moa izy tsy mbola tratran'le hoe takina zao tsy zay kosa aloha fa tsy momena laissez-passer izy andehanan'le entana de zao zany le entana ho alana ao anaty carrière fotsiny fa tsy mahazo mivoaka eo hoe tsisy laissez-passer io mbola ty amin'ny carrière moa zany le izy de le ny zavatra hitako ny société anankiray exportateur tsy anao tsika hoe grammaire exportatrice tsisy dika zany société anankiray mpanondrana arenakibony tany tonga de nakaton'le société de nyroahany dolo le piasa tsy piasa ray sy roa dimy zany am'zao zany tonga de nyroahany ary tsy zay rery fa efa maheno aho hoe olona hoe fa ahoana rangaty tohatra ny tena tsy azo iainana tsony ty fa inona ny tena mariny ato amin'ty fiahoana ozy ny fanjakana manoloana zany satria zany le patron zany tsy te alala fa tonga de hoe midy ny orinasa tsisy asa mialinareo tsisy asa de tsisongely izy alohany dolo ny droanao de samy miala de lasa de ravantsena zany ravantsena ohatr'zay ka ohatroatra zany ny zavatra mitranga eto amin'ty fireneny ty fa dia averina indray zany melohan'ny resahana isirina zavatra hafa dia miteny zay hoe nde mato prime ministre ianao ny lehibe ny fitondram-panjakana ianao ny lehibe ny fitondram-panjakana voalohany am'ireo ministra renao patron'ireo ministra rehetrareo raha ny teninao hoe 80 no asa vita hatram'izao fa makina iazy torana zany ny olona rehetra raha ny 100 ny vita zao ara lazain'ny banque mondiale hoe nisy 1 million sahirana araka ninona moa malnutritionefa teo efa fanampiny teo kadoany efa nahanitra teo le banque mondiale ka dia mba omeo atsipiriany re le zavatra tiana olazaina hoe asa vita tsara hoentina mampandroso dika amin'ny politika fotsiny le hoe erahantsika manaiky angamba ngia prime ministre de zao hoe hevitra entina nasoavana ny fiainany mpiarabelona ianao makany atsimo milalanao za mety makaty atsimo atsinanina na ohatra zany tsy olan'zay fa ampandrosoana ny fiainan'ny mpiarabelona amitsika ka omeo tsara reny tsipiriany fa ny fahasalamana eto Madagasikara de hoe rehefa tsy manam-bola tsy mahavory vola hitsabonanao ny fianakaviana fa atsona mihitsy ny fianakaviana hoe zao mividy mpanafody ratsy zany de zay efa zany ny fitsabona eto amitsika am'izao zany hoe efa varavarana misokatra ho any amin'ny fasana raha ohatra ka nyresaka fitsabona tsy misy efficacité tsony hoe 80 ny asa vita zay le 80 eo amin'ny tontolon'ny fitsabona indray efa mitanila zany ny varavarana rina zany ary ny tontolon'ny fanabeazana zany ko mbola enjana be koa zany raha be zany fampianarana ihany fa fanabeazana mihitsy fanabeazana moa zany de tsy misy fa ny modely men'reto olona reto de ny manao toetra hafahafa mirehare manao zavatra hafa inona le hoe manao zavatra hafahafa tsy marimarina loatra sy ny
fampiaro amin'ny ratsy a sy mifandokadoka ohatroatra zany a fanabiazana hitany olona eto amin'ny firenena fampanifisana ihany ko zay zany zao fanabiazana tena misongadina zany eto amin'ny firenena asaina manonofo le olona asiana jiro be deaibe zany ampitaina aminareo rehetra aloha zany a hoe zay ny teny nga prime ministre amin'ny maha prime ministre azy izy manana ny donné rehetrarehetra na économie na financiera na sécurité na ny sisisa sy ny sisa dia izy ny tena mikarakaran'izay a ka dia tenenina fotsiny nareo hoe engany Andriamatoa prime ministre dia hanome atsika ny tsipriany a dia teny hoe reto ministera reto a tsy namely a reto kosa mba misy olazaina de ho hita eo fa ny député mantsy Andriamatoa prime ministre de efa nahita hoe tsy ao tsara ianao ka dia alao ianao anaovana fitsipahapitokisana fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy any amin'ny lalana tokony ho izy tsony ny firenena dia noho ny fahaizana sy ny zavatra maro samihafa dia najanona tapoka iny fitsipahapitokisana iny fa nampanatsony filoham-pirenena ny ampahany amin'ireo député hoe ino ny reto ataonareo tsy ekeko zao de nijanona teo l izy misy moa ny député hoe ao anatin'ny resaka tokony fanaovana iny de tokony hitoy fa tsy mampatahotra anay ny mananana an'izany ka de alao hita eo marina am'izay angamba Andriamatoa prime ministre satria tsy maintsy isy fifanazavana hitranga eo am'izay zavatra zay rehefa mandeha ny fifanazavana amin'ireo député am'izay angamba izy amin'ny atsipriany am'reto lazainy hoe 20% asa no efa vita tsy fantatro moa hoe ny ao anatin'izany ve ny autoroute angamba ozy hoe vao anomboka fa tsy ao anatin'le hoe 20 vita iny tsy tenenitsika iny tsy tenenitsika iny nahitatsika hoe hafahafa raha ny zavatra mitranga dia ny zavatra manaraka horesantsika eto dia raha anina ilaiko ny zavatra heniko miova mihitsy miova efa maraparana aloha tsika fa tonga de mafitiny kely fotsiny ary aloha de toizantsika amin'ny manaraka zavatra tena nyresahana moa zany teo de ny hoe ny resaka tany amin'le ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera mahakasika ny zavatra mitranga amin'reto artista sy ny zavatra tsy de mendrika loatra atao amin'izy ireo eo koa ny tatitra fanaovan'ny prime ministre tatitra ny resadresaka point de presse nataon'ny prime ministre ho atsika vahoaka malagasy nafantaratsika fa efa 20% asa zany no vita ka dia mampatsy azy fotsiny tsika hoe mba meo anay ny atsipriany fa tsy de azonay loatra le zavatra mitranga dia zay zavatra nyresahana moa zany fa Andriamatorina moa zany ny antomaro samihafa fa mbola saika iresaka n'le bureau fictif amin'ny fifidianana fa dia aleo aloha zany le bureau fictif zay mantsy mila fotoana malaladalaka zay satria fa lasa ihany ny fotoanantsika dia aloha ataotsika amin'ny fotoana manaraka zay fa ambava homan'olo zany ampo mieritreritra tamin'ny filazana rehetrarehetra teo fanazavana dia isoratsika Andriamatoa Montarson alleluia nitondra an'izay fanazavana zay nandritra ny fotoana maromaro ihany mekray minitra renao maranazy dia misaotra anareo nanaraka ny fandaharana fa dia zay no afaka nambara amin'ny manaraka zany tsika miresaka niny bureau fictif nataon'ny fifidianana araka ny fanambarany mpiara namana tany ampitan-dranomasina tany fa zava-doza tokoa izy rehefa natao ny kajikajy fa dia amin'ny manaraka zay ho resantsika fa dia mametraka anareo eo amin'ny tompo hotahiana Andriamanitra mandrakariva ny ianareo eny ary
soratsika andriamatoa motarson aleloia nitondra fanazavana sy nitondra vaovao maro samy hafa ihany ko fa mafakafakana tamin'izay fandraisany anjara izay anjaratsika no misaina anjaratsika no mieritreritra fa raha kapoka ray zany de hoe tsisy zavatra mandeha de normal be mihitsy ny olona raha miantso hoe miverena dada le dada nefa tsy afaka hoe tonga de hiverina am'izao fa tsy maintsy mandalo fifidianana mandana jereo ny anarana soratiny anarana any amin'ny fokotany any amin'ny resaka lisy mpifidianana fa zay no lakle izay no lakle zany amin'ity raharaha ity raharaha-pirenena raharaha mpifidianana maro samihafa izany mito ihany ny fandaranantsika miara-manonja MBS Radio Mada efa mandeha ny fotoana efa miditra indray ny namantsika Faniry Razafy Manatany zay hitondra famakafakana ihany koa izy ary hitondra fanazavana maro lafy amin'ity raharaha-pirenena ity faly miarabany Faniry Razafy Manatany ary amin'izao fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izao ianao moa nandehandeha tany rehetrarehetra tany mijery ihany koa ny vaovao maro samihafa na ny tao anatin'ny 17 ora na ny talohan'izay sy ny mbola hitranga ihany koa miarabanao ary ndao za tsy izy ary de miaraba sady misaotra ny rina ihany ko sy tontomota zava-dehibe no nambara teo satria nyresaka am'ty tontolony kolotsaina ny arenan-kibony tany ny tontolo ara-toekarenakabeny satria nyresana ny arahina ny agence de recouvrement des avoirs illicite zava-dehibe maro be mihitsy ny resahana teo ny resaka mauvaise gouvernance eto amin'ny firenena sy ny sisa de fa zava-dehibe mihitsy nyzay irina moa tsy maintsy saraka amitsika no ny antony fandramitana zany satria mbola misy zavatra tsy maintsy hovonjenyrina maika be ihany koa zany de ao mindalana irina akasitrany tonton moty efa ao andalanao tsy lavitra député fetra Rahalamozafimbololona zay hiaraka amitsika fa ny kokoa aloha zany atsika rehetrarehetra zay manaraka nyty fandarana ty de anaovana ny arahaba zay mpanaraka ny fandarana na ny eto aterina na ny any ampitan-dranomasina za tsy de tena te resaka tsony tonton mota mikasika le prime ministre lehibe any gouvernement sy zahatra andresana satria efa ampy zay ndresahana zay ny marimarina kokoa atsika mpanaraka ny fandarina de taizaina am'izay tsika ny amin'ny hoe efa natao iny ny fitsipaham-pitokisana nataony solomambaoaka 500 efa fantatra ihany koa ny tolom-pekevitra zany hoe ny rijateny nentina nametrahana n'lay document fitsipaham-pitokisana na motion de censure nataony solomambaoaka ary efa tafapetraka teo anivony Braony anteny miaram-pirenena ihany koa iny fitsipaham-pitokisana iny raha nandeha zany vote tamin'iny de efa tsy teo ntsony le prime ministre ka zay esprit zay nitondrako azy ny amin'ny hoe amiko efa tsy prime ministre io ary tsy gouvernement mahavita tsony reto gouvernement reto fa gouvernement mipetrapetra-potsiny no mokondo zay natao tany amin'ny arena ary nantsahana nanolanana ny violena ny lalàna zay nipetrahany reto gouvernement reto ka za tsy te hiadevitra tsony am'le prime ministre lehibe any gouvernement sy le gouvernement satria tsisy ninina ndrasatsika am'ireo tsony tsisy inona mbola andrasana am'le gouvernement reo tsisy tsony resahantsika eto ny fahampoteny Madagasikara am'izao fotoana zao ny zava-misy aina ny firenena hatramin'ny atao anatin'izay hoe 420 ora zay fa angamba ny adevitra de zao tsy le prime ministre tsony satria iny zany koa tiana tsy misy iny efa nazera motion de censure iny fa zavatra kofekely ny tazoma ny fahefanao dia ny fanolanana lalàna zay nantsahana ny anteny miaram-pirenena atao anatin'le séparation de pouvoir fa ny adevitra zany zao de le filohan'ny république tokony ihany ny andeha any am'le motion na empêchement na déchéance mise en accusation an'lay filohan'ny république ohatr'izay zany ny zavatra tokony adevitra am'izao fotoana zao fa tsy lay prime ministre sy le gouvernement nefa tsy alehantsony tsy mahavita azy tsony betsaka ny adevitra nresahana teto hoe misy sa tsisy ny vola ao maninona tsy voalohany volan'ireo prestateur na fournisseur manana asa mifanjakana ny teny an'izany fontsika inona ny olan'ireo orinasam-panjakana rehetra am'izao fotoana zao na miankina na tsy miankina na misy apahany miankina ny fanjakana na anana fanjakana petrabola ilaina daholo mahafantatra an'izany
manahoana niendriky ny fitokonina fitakiana fanoeran-javatra etsero de hitatsika zany saika isan'andranandro tsy isika mamorona ary nampianany asa ampanohatra zany satria isa amin'izy ao anaty fanjakanao no miteraka an'le olana misy am'izao fotoana zao de sahirana le fitondram-panjakana de mitady formule mitady schéma ketriketrika scénario any ambadika rehetrarehetra any hoe zao ny hitondrana an'ity fantatra daholy lobby iny nataonareo any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any ny olona lefanareo pailalana ny tompona andraikitra anaty gouvernemanta ny sasan'izay miara-dalina aminareo anaty fanjakana alefa manao lobby iny any ivelany any miketriketrika ke d'Orsay any amin'ny Élysée miketriketrika any anivon'ny francophonie eo anivon'ny firenena mikambana eo anivon'ny PTF sy ny sisa fantatra daholo ny zavatra ataonareo eto an-tanindrazana ny fifampiresahana ataonareo amina vondrona toko politika sy vondron'olona samihafa ny personne ressource ny intellectuel sy sisa de reny rehetrareny de manambara ny amin'ny hoe bloqué tsy tafavoaka-tsolonareo mitady issue nareo ary raha sitrapon'le filohan'ny repoblika aza de te andamina fahefana fa zao bloqué n'le olona ray roa telo efatra manodidina azy izy ny anjany ny tiako edika-hevitra am'izay fa za tsy te hivaky lotsony am'le resaka gouvernement na primature satria efa fantatry iny zany fa tsy havita tsony tsy havita baolina zany de nefa le zava-misy am'izao fotoana zao ndray dia le bailleur na le PTF de mitady am'le endriny am'le hoe ahoana le atavoaka an'le Madagasikara ahoana le tsisy iny le riska na dega au Madagasikara zany zava-misy fa raha ohatra zao zavatra iainantsika zao de te andeha any Mauritania ako tsaraina am'izao fotoana zao no filoham-pirenena Mauritaniana raha hita mifaly de alefaso adiniko ny teny am'faly an'le izy ndraso fa mety iverina io any ny anarany mety iverina io ihany le anarany rehefa aveo fa mety ho azoko amin'ny WhatsApp zay rehefa aveo le filoham-pirenena Mauritaniana zay inona l'izy corruption abus de pouvoir anatin'izany resaka marché fictif zany resaka népotisme favoritisme marobe ny tsaraina azy am'izao fotoana zao rehefa nitondra ny firenena nandritry ny 10 taona mampiatra ny lalàna ny olona ary tsisy hoe afaka mifanjakana ianao de manao ny ataonao ianao de rehefa aveo ianao de ilamindamina ianao sambana mampiatra zany ny amin'ny Mauritanie efa niainana tamin'ny Jacob Zuma zany tany Afrika Atsimo alefa sikely le anarana faly fitra mifanina kely efa tadidiko anarana iza anakely zay Azizy iny any anany iny Comore ny Azizy fa Mauritanie hafa Mauritanie mandeha le fitsarana efa hatramin'ny omaly ary mivatana le fitsarana de ohatran'izay ihany keo mandeha ny fitsarana ny Moussa Dadis dasy hoe Dadis sa moa Davis Camara le nanonga-panjakana tamin'ny 12 izay 7 tany Guinée Conakry de misy an'le massacre tao amin'ny Kianja tamin'ny 28 septembre 2009 izay raha sy diso 2009 na 2010 iny 400 zany nandeha ty fitsarana ty ny tsarana ny fanonganam-panjakana sy ny famonon'olona amanjato sy ny violina na vehivavy nataony tariky Moussa Dadis Camara io le izy Mohamed Ould Abdelaziz zay le filoham-pirenena Mauritaniana Mohamed Ould Abdelaziz de ohatran'izay ihany koa ny any Guinée Conakry ny Guinée misy Bissau misy Équatorial Conakry maromaro ny Guinée zany hoe taoriana ny fanonganam-panjakana any Rajoelina 2009 de nanaraka koa Guinée de kapitaine nanao azy fa aveo i Davis Camara ndray naonga an'le dekany le ntifiry le bandy kely taoriana i Davis Camara
de taorinan'io izy a nisy an'lay incapacité physique de sy navita nininina tsony mo nisy nanongana andray izy de miatrika fitsarana izy taorinany 2009 fa tsy afa-be lenao zany ny any Afrika manome ohatra Guinée Conakry ny tany Soudan ve iny Omar El Béchir de mandeha koa ny fitsarana azy ny Haute Volta taloha zay namonona sy nanonganana any Thomas Sankara zay nianatra atao amin'ny akademia militaire Antsirabe kapitaine dia lasa filoham-pirenena tany Haute Volta eritrereto hoe taty Madagasikara nianatra de lasa filoham-pirenena tany Haute Volta zay vadika Burkina Faso taty aorina de mandeha koa ny fitsarana any Blaise Compaoré fa misy filoham-pirenena fetsy any aloha am'izao fotoana zao de any Rwanda fetsy Alassane Ouattara 2 mandats de nitariny 3e mandat le anazy de inona zavatra nataony nanao réconciliation izy dia lasa izy nanao fifampiresahana de nanao fifandraisan-tanana tamin'ny Henri Konan Bédié sy Gbagbo tamin'ny 2010 lainy tsaraina tany anivon'ny TPI de nigadra niaraka tany Charles Blé Goudé ministre ny jeunesse sport tao Rwanda tamin'ny fotoanandro non tao Côte d'Ivoire de efa fantatry Ouattara fa ho raraty de fetsifetsy kely Ouattara satria tsisy afa-tsy tia tsony mandaa amin'ny farany Ado io Alassane Dominique Ouattara zay fanafoizana azy Ado de nanao réconciliation izy de mba afakafa-dratsy eny aloha zany Ouattara ka zay natao hoe endriky ny fahefana na anao azy angety Abdelaziz ty tany Mauritanie ary vao nahazo fanjakany Moussa Dadis Camara de nieritreritra fa izy ny tena matanjaka indrindra de misy boay kely koa moa zao ao Guinée ao le naonga ny iza le filoham-pirenena le colonial teo ndraso le taorinan Condé de nisy hafa de boay kely 30 taona mahery indray lasa filoham-panjakana verineo ihany zay rehefa aveo tiako tenenina amintsika am'zany misy farany natao hoe fahefana so de mieritreritra ianao fa misy vola voabaikinao daholo ny administration rehetrarehetra eo ambany sokanao daholo ny organisme rattaché rehetra tsy afaka metrika zay mety hoe manohatra amin'ny fanjakanao de giazanao idinao intimidenao arretenao sasana de hovainao karazana formule sy méthode al izy fa mode opératoire mitovy ihany fampiororona zay le terrorisme d'État aseho amin'ny endriny rehetrarehetra fa misy farany atao hoe fahefana sy fanjakana ho an'ny ato tany ny any an-danitra aloha zay nandeha any tsisy miverina fa fahitany nofo daholo ny zavatra mitranga ohatry ny apôstôly tsaratsara hoe nandeha de nampanofisina de nahita zavatra de nentin'i Jesosy tarisiny sisa de ohatran'le boaika letran'ny tsy milamy maratsainy iny le ohatran'ny iza apôstôly iza Marka tatandraza sa izy iny mody manao maty de mitsangany reny na sœur Fabiola reny ny eto amintsika manko misy karazan'olo ohatran'izany hoe nampahitana zavatra de mitantara fa tsy mbola voaporofo tsara le izy fa ho an'izay lasa tany tsisy miverina hoe manahoana ny any ny fanjakan'ny lanitra ny tiako resahana fa ny fanjakany eto an-tany de misy fetra ny fanjakana sy ny fahefana donc tsy mahavitra anao ny volanao ary mbola veriko foana ty olona fito ny nandevina any Mobutu Sese Seko mpanjaka non tsy mpanjaka tady vadika lelelako satria hafa ny tiako tenenina amin'izay filoham-pirenena tany Zaïre zay vadika RDC amin'izao fotoan'izao République démocratique en Congo le manao an'le fitafina léopard iny zay manko Mobutu Sese Seko fa nananany daholo ny trano tany a Zaïre Château tany Maroc tany France tany Belgique tany Côte d'Ivoire nanodidina amin'ny frontière an-jareo teo maromaro fa zao rehefa voongana izy ry Tshisekedi nanongana azy dadan'le bandy président amin'izao fotoan'izao ty satria io mpanohatra mahalailay be amin'ny Mobutu Sese Seko
tsy Félix ty Félix le président ty fa eteniny Tshisekedi zany ny emblème mampitarika amin'ny mpanohatra matanjaka be tany Zaire RDC amin'izao fotoana zao. De rehefa narary izy tsisy ny raray izy zao ataon'olona fakatsary fotsiny lay toerana de alo potika daholo ny tanàna tsy samyvoaka intsony ny fianakaviany Mobutu Sese Seko amin'izao fotoana zao. Menatra ra politika ary tsy sa manonona ny anarany taranaki Mobutu zay. Nefa manana an'ilay tena fanjakana sy ilay fahefana ngezabe teo an-tanany Mobutu. Nampianajanaka sy ny sisa fa tsisy tafapetraka tao RDC fa lasa any Europe. De tsy te herika politika intsony satria menatra tamin'le zavatra nitranga tamin'le fahefana. Zany ny atao hoe fahefana sy fanjakana sy zava-misy. Aza mieritreritra mihitsy fa androany ianao filoham-pirenena, androany ianao prime ministre, androany ianao ministre, androany ianao sénateur, androany ianao député, directeur parazara kely Tsero, de milay ianao zany na conseil spécial na attaché de cabinet na inspecteur niveau ministère ianao na directeur de cabinet de milay ianao, tsy milay ianao satria limité ny pouvoir anao. Mandano mamaritra an'izany de bloqué ny processusnao rehetrarehetra. Inona moa problème tsy ahafahan'ny reto fanjakany reto hanonona datina élection? Roa ihany ny lalana. Voalohany ady akafetsena te amely apitaka ilako tampoka hoe tsy omena vahana hanao préparation ny candidat ny adversaire an'le fanjakana. Isa moa zany président Marc Ravalomanana nga Siteny zay efa mihetsiketsika any, nga Ihajo Andrena Narvelo zay efa mihetsiketsika any ambadika any, nga Iandro Robel, Andriamatoparena Auguste, reny nefa mihetsiketsika fa mety ho isika ho candidat na Andriamatora Jonary Mampianina. Fa Andriamatora Jonary Mampianina mbola conditionné ny 6 mois tonga eto Madagasikara zay vao ho candidat. Raha sy tonga izy mois de février tsy candidat izy zay. Fanisana ny itsika zay satria mila tonga eninandro melohan'le fanakatonana an'ilay fametrahana ny tota-taratasy. Enim-bolana marimarina kokoa. De zay le ady akafetsena tsy amoahana daty mba tsy hanana avantage ahafahana manao préparation manao an'le pré-campagne lay adversaire an'le fanjakana amin'izao fotoana zao, le soi-disant mety hoe Andrajoelina ny candidat. Ny atao hoe pré-campagne nge de zao hoe fampahafantarana amin'le candidat ary fahitan'ny terrain, fifampiresahany amin'izay mety olona hiara-dalana na hanoana azy. Fa ny campagne de fa fandresen-dahatra hoe fidio de fa hamoahana programme. Azo atao tsara zany ny pré-campagne, fampahafantarana mialohan'le candidat. De izy ihany io mahazo mandeha arak'izay tiany ale io sy mampiasa ny volam-panjakana, ritra tamin'le oeraoera le volam-panjakana, ritra tamin'le congrès tsy makaizan'le TGV sy le fiaonan'le IRD le volam-panjakana. Satria na tiana na sy tiana tsy maintsy nisy fifangaron'ny vola tao eo amin'le andraikitra matompona andraiki-panjakana sy le andraikitra olona ao anatin'lay antoko. Zay nge manahirana amin'le izy. Io problème hitatsika ohatra Bongolava. Le gouverneur avy any amin'ny antoko hafa zay mbola manana problème mampanakanto. Nitendreny le fanjakana mifefaritra ary district roa mifehezana Tsiromandidy sy Feno Arivobe. Lay député coordonnateur an'le TGV ao amin'le faritra Bongolava mife district roa de izy ary zany ny patron politique. Le député ve coordonnateur sa leia gouverneur nitendren'ny fanjakana mife an'le faritra amina resaka administration ataoko anaty foron-teny zany satria mbola adevitra be noho ny lalam-panorenana. De samy te iseho ndray te ampiseho maso eo any mason'ny mpanendry hoe zako nitendrenao mahavita be atao anatin'le faritra amin'ny maha-gouverneur, fa ny ray koa mametraka ny aminy hoe mahatoa za 3 mandat amina député mahazo andraikitra ifehan'ty atoko ty mahavita zay. De mifandona le isa. De tonga mpanohananga gouverneur Ratsirahona ny consort sy ny sisa ataovy mafy ny tehako hoe ny any Ambotsiroatra mba taitra koa nga député
mba mamory olona izy manao démonstration de force miantro ny secrétaire national koa izy sy ny équipe de zany le fifaninanana tsy masina